andiny voalohany fanazavana momba ny zaza avy tany Mananaravaratra. Tamin'ny 17 mars 2014 dia nanafatra ahy i Andriamatoa Roger sy ireo namanamany maromaro anisa zany hamonjy fivoriana izany hoe fitoriana filazantsara hatao any Mananaravaratra. Dia tamin'ny fotoana io moa zany dia nandefa vola roa tapitrisa ariary izy ireo mba ho fanampinanay amin'ny resaka frais saradalana zany, satria maromaro ihany koa zahay no nandeha tany tamin'ny fotoana io. Rehefa vita ny fitoriana filazantsara izay natao tao Mananaravaratra dia nangatadalana andeha hody izahay, kanefa tamin'ny fotoana io dia niangavy ahy Andriamatoa Roger hoe mba hitondra ireo zanany hanao asa fitoriana filazantsara. Tamin'izay fotoana izay moa zaho dia teny hoe tsy afaka mitondra zaza zahay raha tsy misy ny taratasy fanomezan-dalana avy amin'ny ray aman-dreny. Dia nanaiky moa Andriamatoa Roger tamin'izay fotoana izay nanao taratasy ara-panjakana, ary io taratasy io dia tsy noterena izy fa noho ny hetahetam-pony fa tiany ny zanany mba ho tezaina ara-pinoana dia natolo ny zanany ara-panjakana, ka natao ny taratasy nanomboka bakany amin'ny fokotany nampanalovina teo amin'ny commune be tanàna ao Ambodivoanio, commune Ambodivoanio, district Mananaravaratra. Rehefa vita izay taratasy izay dia noentinay ny zanany, ary marina fa io zaza noentinay ireo dia zaza lehilahy ampitaona tsara fa tsy hoe mbola mianatra akory ilay zaza fa zaza fa tsy mianatra ary ampitaona. Tamin'izay fotoana izay moa zany mbola resy lahatra tamin'ny fivavahana misy anay Andriamatoa Roger, ka dia tsy dia namola nisy zany ny problème, mbola tsisy zany problème satria mbola resy lahatra tamin'ny fivavahana misy anay izy. Fa taty aoriana niova izy ka tsy resy lahatra tamin'ny fivavahana misy anay indray. Rehefa niova moa izy dia nitereny ireo zanany handeha hiverina, dia hoy izy ireo zaza ireo hoe zahay ne papa efa lasa lavitra amin'izao fotoana izao, efa lasa apôstôly. Dia hoy izy hoe rehefa nareo tsy handeha aty dia aleo toriako babanareo. Dia lasa izaho moa no nitoriny Andriamatoa Roger tamin'izay fotoana izay hoe toriana i Andriamatoa Tatandraza fa nanodikodina zaza tsy ampy taona, nangalatra zaza, tsy namela zaza hianatra, nefa ny zavatra nifanarahana tamin'ny voalohany tsy izany akory. Dia rehefa hitako moa nisy ny problème amin'ireo zaza ireo dia miezaka ihany aho namerina an'ireo zaza ireo andehananareo mody ihany amin'ny ray aman-drenareo satria lasa misy problème ho ahy ilay izy. Dia nalefako zany ireo zaza ireo niverina any aminy. Nefa amin'izao fotoana izao zany mbola mihetsika ihany io problème io amin'izao fotoana izao. Dia misy moa ny fotoana nandehanako tany Mananaravaratra, nanatonako an'ireo ray aman-dren'ireo zaza dia hoe ajanony resaka fitorianareo reto fa lasa problème ho ahy ilay izy. Dia hoy izy ireo zaza ireo hoe, hoy izy ireo olo ireo hoe zahay nge efa nampitsahatra an'ilay fitoriana ary efa nandefa taratasy nakany Ambodimbe zahay, nakany Bekily, fa hoe fa tsy mitory-tsony ary fa tsy mitazona Tatandraza-tsony. Fa ny zandarma ihany mbola miteny amin'izao fotoana izao hoe anareo raha ohatra tsy hitory dia nareo indray nitoriana satria praitsiko nakombany. Dia lasa natahotra zany ireo olo ireo amin'izao fotoana izao satria menaseny zandarma. Ka eto zany dia mampitondra hafatra ho anareo zandarma hoe tsy mety izay zavatra izay satria ireo olona ireo efa nampitsoaka fitoriana nefa mbola terenareo foana, ary ireo olo ireo efa nandefa taratasy any amin'ny tribonaly efa mbola terenareo ihany. Ka eto zany dia mampilaza amintsika rehetra zany fa efa milamina zany iny afera avy any Mananaravaratra iny amin'izao fotoana izao, ka misaotra anao zany nagnaraka an'iny zavatra iny hatramin'ny farany dia makasitraka tokoa.